Miarabantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana amin'izao fotoana izao mitondra hafatra fo eo antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka an'ity vidéo ity ny mpanombokeliny tompo apôstôly Andreasy no miaraka amintsika hitondra filazana. Fohy ny tenako satria hiditra amin'ny taona vaovao Ara-Baiboly isika, taona vaovao Ara-Baiboly. Ny 1er janvier dia iny no taom-baovao amin'ny calendrier grégoriana, zany hoe olombelona no namorona an'izay taom-baovao ny 1er janvier zay. Fa ny fahafolon'ny volana martsa ho avy zao zany zao io ilay calendrier Ara-Baiboly, io ilay taom-baovao avy amin'Andriamanitra mihitsy zany izy io. Raha tsarotsika kely any amin'ny bokin'ny Exodosy somary vakiky kely Exodosy toko faharoa ambin'ny folo manomboka ny andinin'ny voalohany dia hoy ny voalazan'ny Baiboly amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe: ity volana ity ho voaloham-bolana ho anareo, dia ho voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Amen. Raha io zao no jerevantsika dia tamin'ny fotoana anafahan'Andriamanitra ny Israely tao amin'ny tany Egypta, zany hoe hiditra Pasika zany dia teo Andriamanitra no nametraka taona vaovao, namorona taona vaovao. Tsy nisain'Andriamanitra intsony ny taona tany alohan'ny Mosesy rehetrarehetra tany, fa tamin'io fotoana anafahan'Andriamanitra ny Israely io teo Andriamanitra no nanao taona vaovao, nanonona taona vaovao, namorona taona vaovao indray ho an'ny Israely satria ho afahanao amin'ny tany Egypta zany ny Israely dia hiaraka amin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana amin'izay. Zany hoe rehefa miditra tahaka izao ny taom-baovao Ara-Baiboly dia misy zava-baovao ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Misy zavatra mbola tsy niainantsika hatramin'izay, hisy fanafahana sy famonjena, hisy fahamarinana hanomboka hiposaka indray rehefa tonga ny taom-baovao Ara-Baiboly tahaka an'izao lahy sanabavy. Ka izay no anitanako antsika rehetra hoe samy miomana, na ny eto Madagasikara na ny any ivelan'ny Madagasikara rehetrarehetra any dia samy miomana avokoa satria ho avy ity ny taona vaovao Ara-Baiboly fotoana mahafinaritra hiaingana vaovao indray. Ny anisan'ny hoe mahasarotra kely ny taom-baovao Ara-Baiboly zao fotsiny satria misy ny karazana tatitra ataon'ny taona lasa na ny taona 324 amin'ny taona 424 zany dia misy tatitra ataondreo eo anatrehan'Andriamanitra, zany hoe zao daholo ny zava-bita, zao daholo ny zavatra nataon'ny kristiana, zao daholo nataon'ny rabe, nataon'ny rakoto, nataon'ny risria nandritra n'iny taona lasa iny. Dia rehefa manakaikikaiky ohatr'izao zany ny famaranana ny taona, tokony samy hanonitra avokoa isika rehetra, tokony samy hazakazaka hanonitra, anakona an'ilay zavatra tsy nety rehetrarehetra nandritra n'iny taona iny lalovantsika iny zany, dia amin'izao famaranana izao tokony totofana le izy. Ina moa ny anotofanao azy? Manao zavatra tsara eo anatrehan'Andriamanitra ianao, mampirehatra ny ara-panahinao ianao, manao soa amin'ny olona ianao zany, satria ny Baiboly dia milaza hoe ny fiantrahanao no eto ampitsarana ny fahotanao. Zany ny tenin'i Daniel tamin'ny Nebokadnezara tamin'izany fotoana izany. Dia za zany eto mate aprisika antsika rehetra amin'izao famaranana ny taona izao ndao hiezaka hanao soa amin'ny namantsika, hanao soa amin'izay olona hitanao hoe tokony ho ampiana, ary hiverina amin'ny fahamarinana tanteraka satria fotoanan'izany zao araraotina izao famaranana ny taona izao. Tiako isika rehetra mba ho tafaray amin'Andriamanitra amin'io taona vaovao io, dia amin'ity famaranana ny taona ity samy miezaka avokoa manaisotra ny masirasira ary manakona ny fahotana lasa rehetra amin'ny alalan'ny soa atao sy ny fiverenana amin'Andriamanitra. Nisy moa ny fanasana tongotra taty ny fiangonana tamin'ny alarobia lasa teo mino fa manezaka ihany koa isika rehetra tany ivelany rehetrarehetra tany sy ny ivelan'ny Madagasikara, ny provinsan'ny Madagasikara, fa iraisantsika ireny zavatra rehetrarehetra iny izay afatra entina eto amintsika eto dia tsy hoe ho an'ny fiangonana kristiana miara-mivavaka aty Antananarivo ihany, fa ho antsika rehetra manerana ny Madagasikara hatrany ivelan'ny Madagasikara ny afatra rehetra, satria ianareo efa manaraka ny vidéo dia efa zanaka ato anatin'ny fiangonana zany ka mandray anjara ao anatin'izany fanatanterahana ny fahamarinana sy ny sitrapon'Andriamanitra izany isika rehetrarehetra. Dia samy miara-miomana fa ny sabata ho avy zao ny fahasimon'ny volana martsa ny famaranana ny taona 324 raha calendrier Ara-Baiboly avy amin'Andriamanitra no arahana. Dia ny alahady fahafolon'ny volana martsa zany no miditra amin'ny taona vaovao Ara-Baiboly. Amin'io alahady io dia misy ny vavaka sy tsodrano tena vavaka be mihitsy io, tsodrano iomanana amintsika rehetra, ampiomanana antsika rehetra azafady dia misy ny afaka manaraka tsika ny web radio ho antsika any ivelany ho antsika provinsan'ny Madagasikara ny amin'izay vavaka sy tsodrano rehetrarehetra izay zany amin'ny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia afaka arahantsika mivantana ato amin'ny web radio
ny rfl.radio 12345.com no anarahanao azy a, dia mino fa anampy anao ny tompo ao anatin'izany rehetra izany. Marary ny sosiny tsara ho antsika rehetra ny tenako a, dia ny tompony tahantsika manokana, tsy manadino ny tenako a, fa eto foana, fa somary sahirankirina kely tao anatin'ny fanomanana sy ny fanatanterahana ny fety Ara-Baiboly a, fa eto foana. Dia tiako ihany mampahafantatra antsika satria efa eto ihany a, ny pasika voalohany Ara-Baiboly a, dia miditra ny 17 ny volana martsa zany. 17 volana martsa ho avy izao a, ny pasika Ara-Baiboly, pasika voalohany io. Dia ny alinan'ny 17 iny zany no miditra ny pasika fandalovan'i Jehova, ka dia afaka miomana ihany koa isika rehetra izay hanatanteraka an'izay fahamarinana izay. Tiako daholo isika rehetra ary tsy manadino ny tenako fa dia mirary soa samy ho tahin'Andriamanitra daholo tompoko.